aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana momba ny aty amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena edina amin'ny kolikoly ho fahombiazany ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tsiaradrariny na avy amin'ny kolokolo ny loahevitra ho fanetsehana ireo mpisehatra rehetra hitompo sy hiara andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny mampiaroka fandikan-dalàna manodidina ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny asa fampiroroana ny samifinina dia efa iny ny fandaharana ny tale generaliny andriamatoma amin'ny tiana radio narson efa miroso makany amin'izay famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tsiaradrariny izay ve tsika andriamato tale generaly inona ny dingany efa vita ny samifinina miaraba ny mpanaraka amin'ny fandaharana rehetra zany izay avy eto amin'ny samifinina raha momba ny famerenana amin'ny fanjakana ny vola maloto dia zavatra vitsivitsy no resahana voalohany aloha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay tafiditra amin'izany Madagasikara dia tena zava-dehibe manampy ny ady amin'ny kolikoly ary ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly io fanenjehana sy famantarana ny fivezivezen'ny vola maloto io ny vola maloto resahana eto zany dia vokatry ny kolikoly vokatry ny fanondranana re-pirenena trafic de drogue sy ny sisa isan-karazany dia rehefa identifier fivezivezen'ny vola maloto dia atao zay iverenana iny amin'ny fanjakana eo zany ny fanjakana mihitsy no mamadika ny vola maloto io no lasa fananam-panjakana dia amin'izay fotoan'izay tsy misitraka ny vola maloto azo ny avy amin'ny fandikan-dalàna ny mpanao fandikan-dalàna ny anjaran'ny samifinina ao anatin'izay dia ny samifinina zany no tena napetraky ny lalàna sy ny fanjakana handray an'ireny fanambarana momba ny fivezivezem-bola mampiahiahy na ny hoe déclaration d'opération suspecte raha samifinina daholo mandray an'ireny ary araka ny lazaiko moa hatramin'ny andresako ny asa teto dia tsy andry fanambarana fotsiny samifinina fa hitady mihitsy andreny vola maloto reny marina fa ady amin'ny famotsim-bola ny ataon'ny samifinina fa ny tanjony ady amin'ny famotsim-bola tompoko dia ny amerenana amin'ny fanjakana andreny vola maloto reny dia rehefa mandray an'io samifinina avy any amin'ireny établissement assujetti ohatra ny banky ny établissement financier ny casino ny bureau d'échange sy ny sisa na koa ny karazana asa zay tsy voatery ao anatin'io établissement financier hoe mpikirakira vola io fa kosa manana andraikitra mitovitovy amin'izany mitovy amin'ny hoe casino ny profession du droit notaire ny huissier ny avocat reny mahita any amin'ny client andro zareo any ny fivezivezena vola maloto ohatra zany koa ny profession du chiffre ny expert comptable sy ny sisa reny zany dia tereny lalàna anambara ty amin'ny samifinina ny vola mivezivezy hitany ka mampiahiahy azy aoka izay ny kolikoly rehefa voaray ireo atotam-baovao ireo misy ve ny fiaraha-miasan'ny samifinina sy ireo mpikaroka fandikan-dalàna hafa rehefa tonga eto amin'ny samifinina reny dia trandrana satria vaovao ohatra ny antotam-baovao rehetra dia manao amin'izay ny karazana fanadihadiana zany ny samifinina ao anatin'io izy mifandray amin'ny any amin'ny etra mifandray any amin'ny ladouane mifandray amin'ny gendarmerie nationale amin'ny police nationale sy ny sisa rehetra any amin'ny banky manamarina an'ilay aya eo zany dia manana andraikitra daholo ireo mpisehatra voalaza anatin'ity fandaharana ity hoe miara-mientana efa misy ny fifanaraha-piara-miasa amin'ireo ary natsangana mihitsy ilay atao hoe plateforme numérique centralisée zany hoe vovonana anankiray zany io na ivitoerana anankiray ifampizarana vaovao manodidina an'ireo vola maloto ireo dia samy manome vaovao daholo na ny gendarmerie na ny police na ny bianco sy ny sisa dia ao zany rehefa mahazo manao ankety ny bianco manao ankety ny police na manao fanadihadiana koa ny samifina dia mitsidika ao hoe tirakoty ve efa misy raha mahakasika azy momba n'io zavatra io any amin'ny pôle anticorruption sy ohatra zany dia zavatra efa tena miasa numérique io zany hoe resaka ordinateur sy internet miasa ao dia mikorina kokoa ny fizaram-baovao zany amin'ireo mpiara-mientana amin'ireo sehatra rehetrarehetra ireo dia eo vao nanomboka 2019 notokanana dia efa miasa amin'io tsika zao dia ny fanatsarana an'io zany zao no dingana voalohany ny tanjona dia ny amerenana fanjakana ny vola rehetra ny zavatra efa atao amin'izao koa dia ny famolavolana ny fananganana an'ilay sampandraraha manokana handray andreny vola averina amin'ny fanjakana reny zany hoe agence de recouvrement des avoirs illicites io zany no andiana an'ilay fananana rehetra zay tokony averina amin'ny fanjakana izy no mitantana azy dia mamerina amin'ny tompony raha ohatra ka voapirofo fa madio le vola ary kosa mapiditra amin'ny fanjakana ny vola zay tena voapirofo fa maloto rehefa mivoaka ny vidipitsarana zay zany zao ny dingana tena miandry antsika amin'izao rehefa eo ampanaovana azy ny fitondram-panjakana